ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Vavantaona riavako malala ary fantatry ny soratra masina tsara ary antsoina hoe taom-baovao. Mandrakarifa ny taona vaovao ao amin'ny soratra masina dia manomboka amin'ny fanononana tsodrano izay hitantsika ny ty nomeritoko fahenina ity, ary ny mpisorona be no manonona izany tsodrano izany isaky ny manomboka ny taona vaovao, na koa amin'ny tena vanim-potoana manokana toy ny hoe eo amin'ny kipour no na ny fifamelana na koa amin'ny paska izay fiantombohan'ny taona no tononona ity tsodrano ity. Ity no antsoina hoe tsodrano aronika, izany hoe tsodrano tonon'ny arona sy ny taranaky arona rehetra, tsodrano tsy maintsy mihitsy tonon'ny mpisorona, tsy maintsy tonon'ny mpisorona izy ity. Raha tsy manonona ity mpisorona dia tsy mahazo fitahina izy. Zay mahatonga ny 720 manao hoe ianao no manonona tsodrano dia hitay anao aho. Izany hoe ny mpisorona isaky ny fiandohan'ny taona dia manonona izany tsodrano izany. Ny kristiana rehetra avako malala dia tonono ny soratra masina ho mpisorona. Tonono ny soratra masina ho mpisorona araka ny tenin'ny Petera manao hoe itsika no fanjakam-pisorona. Ny dikan'izany dia itsika rehetra mihitsy io avako malala dia tena sain'Andriamanitra manonona fitahina, manonona tsodrano. Misy zavatra vitan'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Manao asa soa mety vitan'ny olona rehetra, eny samy manao asa soa daholo. Ny miaro ny tontolo iainana mety vitan'ny olona rehetra, na kristianisy na tsy kristiana, tsy maninona. Ny ataontsika koa hoe ny miaro ny zon'olombelona mety vitan'ny olona rehetra. Fa raha amin'ny bokin'ny Nomery sy amin'ny soratra masina dia zao misy zavatra tsy vitan'ny olona rehetra, fa ny mpino ihany dia ny fanononana tsodrano sy fitahina. Io dia ambara ny soratra masina riavako malala fa tena ny mpino mihitsy. Ary ny taona malagasy moa dia nahatakatra angeny, na dia tsodran'olombelona tsotrara dia ny teny mandrakariva manao hoe mba hataovy tsara tsodrano e, mba hataovy tsara tsodrano. Ary dia amin'ity fiandohan'ny taona ity riavako malala dia tsodrano izay nasain'ny tompotonon'ny mpisorona, ary tsodrano izay fanonona ny fiandohan'ny taona tao amin'ny testamenta taloha no hoentina mampahery anao. Hitay anao anie Jehovah ka hiaro anao, hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamenao ny fiatana. Ny telo misesy ilay tsodrano riavako malala, ny telo misesy. Ny voalohany dia hitay anao anie Jehovah ka hiaro anao, izay ny tapany voalohany. Tapany faharoa, hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao. Ary ny tapany fahatelo, hanandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamenao ny fiatana. Raha toa ka voasan'ireo mpivaofy ny testamenta vaovao izy io riavako malala fa tsy ny testamenta taloha, dia ny testamenta vaovao dia mahita ny trinité ao anatin'ny tsodrano io. Ny hoe ny tapany voalohany dia mampitodika ny olona amin'Andriamanitra. Ny tapany faharoa kosa ny hoe hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao, satria mampitodika ny olona amin'ny famindrampon'Andriamanitra dia mampibanjina ny olona ny famonjena natao amin'i Jesosy. Ary hanandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka nomenao ny fiadanana, satria manome tokony fiadanana dia mampitodika ny olona amin'ny asan'ny fanahy masina. Fa raha dia ireo Cyprien kosa riavako malala tsika manao hoe hita ao anatin'ny tsodrano izany ilay Andriamanitra trinité, ilay Andriamanitra mpahary, ilay Andriamanitra mpamindra fo ao amin'i Jesosy, ary ilay Andriamanitra mpanonona mpanome fiadanana ao amin'ny fanahy. Fa raha toa ka jerena toa riavako malala dia ny Cyprien dia inona ny hevitra izy ireo? Matoa nasain'Andriamanitra notononona ary nandrasan'ny jiosy sy ny Israely mihitsy isaky ny fiandohan'ny taona. Tapany voalohany manao hoe hitay anao anie Jehovah ka hiaro anao. Hitay anao anie Jehovah ka hiaro anao. Ilay teny hoe hitay matetika moa amin'ny teny frantsay tao hoe bénir les gens. Fa ny teny hébreu izay nanondrata azy mitovitovy ny fanonona azy dia mitovitovy amin'ny teny malagasy hoe baraka. Izy teny malagasy manao hoe afa baraka. Ny teny hoe afa baraka dia tsy teny malagasy akory fa teny arabo. Ny baraka dia saron-doha amin'ny teny arabo. Dikany afa baraka dia miala zany le saron-doha iny, mamenatra zany. Eo amin'ny tena voambolana zay
raha vehivavy tamin'ny arabo dia miala sarodoa dia enatra, fa le teny hoe baraka amin'ny teny arabo sarodoa, fa ny teny hoe baraka amin'ny testamenta taloha zany hoe teny hébreu dia loarika ny eviny, loarika zany hoe ny teny hoe tainao zany faka ny teny hoe fitahiana dia zao mandoarika, zay ny tena zahoana ny teny hoe raha hitahinao zany dia zao mandoarika. Fa iza mandoarika? Le olona manolona fitahiana ve mandoarika, na le olona mitsodrano ve mandoarika, sa le olona tsofina rano? Tsy le olona tsofina rano mandoarika rehefa malala, fa olona mitsodrano. Ny faka ny teny hoe hitahinao zany dia zao loarika, fa satria nahoana teren'ilay olona efa miteny hoe manolona fitahiana zany ny testamenta taloha, dia ny fomba fanaontsika zao rehefa mitsodrano dia asiana rano ao ambava, zay mihitsy ny tena fanaony tolo, asiana rano eo ambava dia mijoro eo anjoro filariazana ny tolo dia io izy mitsoka rano, dia zay izy vao miteny. Fa ny testamenta taloha ny fanaony rehefa mitsodrano dia tereny eo amin'ny loarika ilay olona tsofina rano, zany apetrany eo amin'ny loarika, dia ny dikan'ilay hoe tereny eo amin'ny loarika, ataony eo amin'ny loarika zany dia zao toy ny amin'ny rany hery, afindrany aminy ny heriny, afindrany aminy ny fahefany, afindrany aminy ny fitahiany izay maha izy azy. Ny dikany hoe hitahinao zany Jehovah dia ny heviny, dia tia manao hoe Andriamanitra dia manaiky andray anao, manaiky amina anao ary amindra hery sy fiainanao anao. Tsy mahagaga na zany ohatra ka nandrasan'ny jiosy rehetra mihitsy ity sodrano ity, satria milaza hoe Andriamanitra manome toky, Andriamanitra zany dia manaiky toy ny andoaritra mihitsy sanatry mba hamindra hery sy fiainana ho anao. Lay teny zany dia milaza fampahirezana rehefa komilany alohan'ny zavatra rehetra mihitsy zany, dia ilay Andriamanitra tononona ho mitsodrano dia Andriamanitra mandray an-tanana amin'ny fiainan'io, ary tsy vitrany hoe mandray an-tanana fa mahatonga azy hafa mijoro tsara mihitsy dia manome aza herim-panazany. Io tahaka ny nataon'ny tompo amin'ny Genesis toko 4 hoe Andriamanitra dia nanisy fofinaina mahavelona, Andriamanitra dia nanisy aina mahavelona tao anatin'ny olona, ary nandray an-tanana azy, nandoaritra mihitsy Andriamanitra, namina azy Andriamanitra, dia nanome herim-panao azy. Rehefa malala zay no hevitry ny teny voalohany hoe fitahiana, dia miteny izy miteny manao hoe ary Jehovah kosa sady andray anao an-tanana, tsy maninona mandoarika eo aminao mihitsy ary izy, manefy teny eo anatrehanao izy mihitsy midina mandray anao, amenao aina dia zao amenao fitahiana izy zany. Ary rehefa miteny manao hoe tahina fitahiana dia zao rehefa komalala le fitahiana dia zay rehetra mety ho ilaina mihitsy, miteny hoe tahy anao Jehovah, mandray an-tananao zany izy dia manome zay mety ho ilaina, manome zay ilaina maha-olombelona. Itsika le matsy masaka ho azaitsika ny testamenta vaovao dia mety ho sarahantsika ny testamenta taloha. Jesosy teny manao hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampy anao zany rehetra zany. Fa ny testamenta taloha dia ny azy dia manao hoe anampy anao zany rehetra zany, zany hoe omeko anao Andriamanitra ny zavatra rehetra dia mezah kosa mba mijoro tsara. Ny dikany teny hoe tahy ity zany dia zao tena lay fiainana andavanandro mihitsy. Alohan'ny zavatra rehetra dia le fitahin'Andriamanitra zany dia zao tena le fiainana kosa aloha, hoe sakafo, fahasalamana, hery sy tanjaka, fifaliana amin'izay rehetra atao, fanambinana amin'izay rehetra atao, zay ny voalohany teny hoe fitahiana. Tsy amin'ny lafiny ara-panahiny voalohany, fa tena amin'ny lafiny maha-olombelona mihitsy ny dikany teny hoe hitahy anao voalohany Andriamanitra. Zany hoe mandray an-tanan'Andriamanitra ry havako dia manaiky hikarakara sy hamelona ary ame anao aina sy herim-panahy velona. Dia izay Andriamanitra no manao azy. Fa ny faharoa izy manao hoe na inona raha moa zany no omen'Andriamanitra ary, toa ve omen'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra zay mihitsy, dia hoe mitsotsotro any manao hoe hiaro anao izy rehefa avy eo. Zay omeny zany dia arovany, omeny anao zavatra rehetra dia zao arovany. La Salamo faraika amby roapolo amby zato izay nivakitsika teo rehefa komalala dia misy manao hoe Jehovah hiaro anao, izy ny fialofanao amin'ny akavananao, amin'ny akavianao, Jehovah hiaro anao amin'izay rehetra alenao. Misy fitahiana be dia be omen'Andriamanitra ry havaka, zay ny tapany voalohany amin'ilay tsodrano. Fa izao mianaiky avy koa izy. Ao am-bokin'ny Malakia dia miteny Malakia manao hoe izao nge, rehefa tsy miaro Andriamanitra dia mitahira kitapo loka ianareo, zay ampidirinao lasa azao na maniry tsara aza le vokana dia zao
maina tapaka fa tonga ny valala na tonga ny ainandro na tonga ny aitana. Eto zany ny tononon'Andriamanitra rehefa raha nasainy tonononao anao dia izao manao hoe manome fitahiana Andriamanitra ary miaro an'ilay fitahiana koa izy. Tsy manome tsy fohifohy zany izy fa sady manome izy no miaro. Lay teny izay lazainy hoe miaro samara ny teny hebreo dia midika mihitsy manao hoe tsy miaro tahaka ny hoe miaro tsotra fotsiny fa mandray an-tanana. Ny tena heviny dia mitahiry ny tena heviny na mitandrina ny tena heviny. Mitandrina toy ny hoe manao eo anoloanany handrina, zany hoe tena manao eo ambany maso. Fahasoavana be zany rehefa komalana amin'izao taona vaovao zao dia mitsotra anymena anao voalohany ara-panantenain'ny tompo anao dia fitahiana, ary fitahiana izay manaiky Andriamanitra amin'ity nomerity manao hoe tonony amin'ireo fiankorana ireo ny fitahiana, ary tonony aminy fa hiaro azy aho, hiaro zany fitahiana omeko azy zany, tsisy maharombaka zay eo am-pelatany ny tompo tamin'izay apa aminahy. Zay tapany voalohany dia avako malala mitahy anao ane Jehovah ka hiaro anao, omeny anao zany ny fitahiana rehetra dia mahazo matoky anao fa hiaro anao izy. Fatapany faharoa anodininy fa 520 izy manao hoe hampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehovah ka amindra fo aminao. Ilay teny hoe amirapiratra dia midika hoe fahazavana, zany hoe ho hitanao zany ny tavan'Andriamanitra na ny mason'Andriamanitra dia anome anao fahazavana mba ho hitanao ny lalana. Tena lafo ny fahazavantsaina zany rehefa mirana, tsy hoe olona mena fitahiana fotsiny dia botrefona be fotsiny fa tsy afaka mieritreritra mihitsy hoe vatana fotsiny dia fitahiana koza be fotsiny zany dia voky tsara dia tahina tsara dia arovana daholo dia asanatria ohatran'ireny afary eny. Tsy zay ihany rehefa komalala ny mpanompon'Andriamanitra, tsy hoe fitahiana be dia be dia be zany nomena dia ao dia voky tsara dia avy eo arovana tsara sy nafefy tsara dia karakaraina tsara. Tsy zay ihany fo izy manao hoe tena mamena fahazavantsaina kosa aloha ianao e, mba aizanao mampiasa ny fitahiana io. Raha ohatra ka tsy omen'Andriamanitra fahazavantsaina ianao, midika ny hampamirapiratra ny tavany dia ny hoe asehon'Andriamanitra aminao ny fahazavana ny tavany. Ny tavan'Andriamanitra zay mitory fahazavana. Io ilay tenentsika manao hoe io ilay asehon'ny mpivoafon'ny testamenta vaovao na ny egzezen'ny testamenta vaovao hoe manondro an' Jesoa. Jesoa ilay teny manao hoe izaho ny fahazavana zao tontolo zao izay miaraka amiko, izay mandray aho, tsy mba mandeha ao amin'ny maiziny, tsy miraparapa ao anatin'ny aiziny. Zany rehefa komalala omen'Andriamanitra voalohany indrindra zany ilay fitahiana, fa izao ny faharoa omeny anao ny fahendrena, ny fahazavantsaina, ny fahaiza mitantana. Ao amin'ny Luka 4:20 dia misy tantara tahaka izany. Misy olona men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana fa tsy mahay mitantana mihitsy. Ao amin'ny Matteo 5:20 misy olona tahaka izany nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana fa tsy mahay mitantana mihitsy. Noho izany dia eto zany Andriamanitra manao hoe eny za eny tsy ampitovy anao amin'ny zanako zao zao, omeko anao daholo ny zavatra izay mety ilainao ary manome toky fa hiaro anao, fa izao tena nomenao fahazavantsaina. Davako malala tena tandrifo an'ny firenentsika mihitsy ity nomery ity. Inona moa avako no azo lazaina hoe tsy nomen'Andriamanitra ny Madagasikara, arovan'Andriamanitra, tsisy hoe loza dia mitatao be dia nanahoana hoe ady trano tany tsisy zany mihitsy, fa dia nomen'Andriamanitra fitahiana ilay firenena. Men'Andriamanitra zavatra maro isan-karazany, tany izay 700 kilometatra, 700 fitoetsy kilometatra toradro latsaka kely nefa olona 520 tapitrisa fotsiny ao anatiny, ary afaka mahavelona azy tsara. Fa izao le fahaiza mitantana, mieritreritra ilay fahaiza, ilay faharanita-tsaina, io tena zava-dehibe ary io tenenin'i Jesoa mihitsy nanao hoe tena avy amin'ny asan'ny fanamasina, avy amin'Andriamanitra. Zay mahatonga ny tompony teny eto manao hoe tonony amin'ny vahoakan'Andriamanitra, ary tononina aminao ny fananana fahazavantsaina, ny fananana fahazavana hoe
mahay mitanta, mahay mitondra teny, mahafantatra ny tokony atao, manana ara-nitatsay, mahay mamoron-javatra. Tsy tokony ohatsika rehefa koa malala fa ny créativité na ny fahaizana mamorona re tsy toka ho azy ao anatin'ny olona kosa fa avanin'Andriamanitra. Misy zany tena misy ary manana be dehibe ho aminy eo fa dia nendrina be tsy hitany mihitsy ataony tsy hainyakorona mandamina azy ary dia misy zany izy rehefa koa malala dia ny hafa nefa ny vao migadon'Andriamanitra tonga dia mafantatra hoe zao ny ampiasako an'io, zao ny hitondrako an'io. Marina fa fanomeza-pahasoavana zany fa matotononony tompo toy ny tsodrano rehefa koa malala dia tena sain'ny tompotononona hoe tonono mba hanana fahazavan-tsaina ny olona. Zany fahazavan-tsainy zany ahatonga azy tsy raparapa, tsy enjera ao anatin'ny alina, ao anatin'ny aiziny zao tontolo zao, hampamirapiratra ny tavany aminao anetseo. Fa izao rehefa koa malala ny tapany faharoa amin'ilay fizarana faharoa ny hoe hampamiratra, hamindra fo aminao ane Jehova. Rehefa miasa ianao fatatao zany hoe zao Andriamanitra fanomeza-pahasoavako dia arovanao io zany tena milamina tsara. Faharoa dia zao omenao atsara ny faharanita-tsay, omenao zany hoe zao ny tokony atao zao ny tsy tokony ataoko zao ny zavatra tokony tandremako ary ny lalana tokony izorako, zao ny visionako omenao azy zao ny titony. Fa rehefa miasa no rehefa koa malala dia zao tena tsy miasa ny tsy diso, fa rehefa miasa ianao mety diso. Zay no mahatonga an'io hoe eo ampanatanterahanany asanao ianao dia misy famindrampon'Andriamanitra. Andriamanitra Davida nanao zany, amindra ny fiara-ny fanekeny Davida tena mba hariny fahazavan-tsaina zany Davida, ahian'Andriamanitra izy tonga mpanjaka, narovan'Andriamanitra izy tsisy fahavalony anatika ny fiainany. Dia zao nomen'Andriamanitra fahazavan-tsaina izy dia hoe afindrao ilay fiara-ny fanekeny. Tantara-voalohany toko 7:20 afindrao ilay fiara-ny fanekeny, azony Davida tsara zany ilay fahazavan-tsaina. Fa izao rehefa koa malala teo ampamindrana ilay fiara-ny fanekeny izy dia nienjera ilay fiara-ny fanekeny. Tsy hainy Davida ny namindra ilay fiara-ny fanekeny, tsy fantany hoe zao ny fomba fitondrana ilay fiara-ny fanekeny. Nanao foana izy zany raha tena jerena aty amin'ny toko 5:20 zay vao hitany hoe aikay ohatro, aikay tsy ohatro zany ny famondrana ilay fiara-ny fanekena re olona, ay le izy kay tsy entina amin'ny sarety satria nentin'ny Davida hatramin'ny sarety nafana fo fotsiny Davida hoe afitrako nakay fiara-ny fanekena io roapolo taona tsy netsika tao io koa ve dia tsy zaka satria tamin'ny andron'ny Saoly dia tsy netsehan'ny Saoly io koa ve dia tsy vita alao rangaho bataina ndana maka sarety vaovao ndana maka omby dia ao bataina io izy ny tompo nga milaza anao entina amin'ny sarety nga raha vaovao ilay sarety dia mety dia tsy naraiky Andriamanitra. Aty oriana kely aty amin'ny toko 5:20 vao fantatra Davida tsy hoe mafana fo fotsiny tsika dia ampy ry havana, tsy hoe fantatsika fotsiny ny atao dia ampy, fa ndraindray eo mpanatanterahana ilay zavatra eritreretintsika ho tsara sy mety izika, ndraindray misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny dikan'ilay hoe hamindra fo any Andriamanitra. Omeny anao zany ilay fahazavan-tsaina, omeny anao ilay fahaiza-manao zavatra, omeny anao ilay finiavana, fa izao ndraindray eo mpanatanterahany-javatra satria ianao no manao zany. Andriamanitra rehefa koa malala tsy hanao zavatra eo amin'ny toerana tokony omeny ataonao, omeny anao ny herirehetra, omeny anao zavatra tokony atao dia misy zavatra sainy ataonao. Dia ndraindray eo mpanatanterahana n'iny ndraindray mety solafaka, ndraindray mety misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ndraindray mety ho kivy. Dia zay le hoe eo mpanatanterahana ny zavatra inofonao io ianao aza dia izao mamindra fo aminao Andriamanitra. Eo aminao ny famindrampon'Andriamanitra, handefitra aminao Andriamanitra, zay ny tena dikany. Afaka malala zany ny zavatra sarobidy isan'ny sarobidy amin'ny fiainana kristiana, zany mampiavaka ny kristianina amin'ny tsy kristianina. Ndraindray rehefa koa malala tsika eo mpanaovan-javatra dia tena mety ho diso mihitsy. Ary any amin'izao tontolo zao dia fantatsika fa ny faharisonany amin'izao tontolo zao dia sazy ny dikany. Rehefa ity ny zavatra ataonao ka tsy tratranao iny dia mahazo sazy ianao, tsy fantatro mahazo miza-pia ianao raha ny ampiasana, mety tsy fantatro zay mahazo anao, mety mahazo ahemotra mihitsy ny laharanao, ny gradinao ahemotra, na tsy fantatro voaroaka mihitsy ianao eo mpanatanterahany-zavatra nefa asanao fa ny tompo zany ety manao hoe tsy manino tsodrano anao amin'ny fahazavan-tsaina ianao dia ataoko takatra ao ny zavatra hitondrako anao fantatro ao ity, fa zao nefa ny olombelona ihany no fa tsy anjely. Mety misy zavatra diso
eo ampanovana ilay zavatra. Mety misy zavatra tsy mety ko azy amin'ny fifandraisanao amanodidina anao, dia izao raha miasa ianao dia amindra fo aminao ary. Zava-dehibe izany diavako malala, tronona aminao, ampamira-toetra ny tavany aminao anie Jehova, ary anaiky amindra fo aminao, andefitra aminao. Mandehana ary diavako malala, men'Andriamanitra anao ny fitahiana, manaikiaro anao amin'ny anjely ny Andriamanitra amin'ity taona ity. Tsy tenin'olombelona izany diavaka fa baiboly mivelatra io hitanao, tenin'Andriamanitra. Dia ampamirapira izy omeny fahazavan-tsaina ny anao amin'ity taona ity. Aneranao ny fotoana very tamin'ny confinement angamba, toko hoe angamba satria misy ihany fitahiana be dia be, fa maika nahasoa azy. Misy betsaka nahazo fitahiana tao anatin'ny confinement, tao anatin'ny fihibohana. Fa izao sahiry avako malala manofy amin'ity taona ity, sahiry manofy tsara. Fa izany ny teny entina ho anao amin'ity taona ity, manao hoe ampamirapiratra ny tavany aminao Jehova. Ny omeny anao ny lalana tokony andehananao, dia sahiry ary manao zavatra. Sahiry fa amindra fo aminao Andriamanitra, aza ntahotra no entinao mibaiko ny fiainanao, fa sahiry manao zavatra, fa amindra fo izy. Ary ny andininy farany diavako malala ao anatin'ilay tsodrano dia hoe hanandratra ny tavany aminao anie Jehova ka anomenao fiadanana. Ilay teny hoe hanandratra ny tavany dia ho faly, zay midika ho faly Andriamanitra. Raha tena jerena dia ny hoe hitsika Andriamanitra, zay mihitsy ny tena fampiasan'ny teny hebreo ara, dia hoe tsikin'Andriamanitra. Rehefa miasa ianao dia ho ataon'Andriamanitra aminao ny famindram-pony dia ino no terak'izay? Vokatra. Vokatra dia hitsika aminao Andriamanitra, ho faly aminao Andriamanitra. Ny teny hoe hanandratra ny tavany dia ho faly Andriamanitra, ho miran'Andriamanitra mijery anao. Afako malala, zany Andriamanitra mirana zany tsy dia matetika loatra no hita teo amin'ny zanak'Israely, satria zanak'Israely indraindray na matetika aza mahazo fitahiana fa tsy miasa, mandray fitahiana fa tsy mananga-javatra, na mananga-javatra fa mananga-javatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, na mananga-javatra misaraka amin'Andriamanitra, dia indraindray Andriamanitra tsy mira. Fa eto dia ny hoe anandratra ny tavany aminao, dia faly aminao Andriamanitra. Dia afaka malala, ahoana nataonao ary mba hafaly an'Andriamanitra amin'ity taona ity? Le fitahiana dia afaka malala tsy angatahana intsony, fefao. Aza mieritreritra ny fitahiana ho angatahana intsony, fefao. Efa omen'Andriamanitra anao ny fitahiana, dia mino fa omen'Andriamanitra anao. Ny olona zany eto dia izao, manahoana ny fitantananao ny fiainanao, manahoana ny fikasana ao anatinao, manahoana ny finoana sy ny fahasahiana ao anatinao. Ary rehefa izay dia izao tanjonao ve hoe hitondra fifaliana ao an'Andriamanitra. Rehefa faly aminao Andriamanitra dia ny fehiteny farany indrindra dia ity, izy manao hoe omeny anao ny fiadanana. Ny tena faratampony ny avako malala dia fiadanana. Zay mahatonga ny jiosy na ny testamenta vaovao na ny testamenta taloha, rehefa mifampiarahaba izy dia shalom, zany hoe fiadanana ao anao. Io ny tena faratampony. Le fiadanana amin'izay fotoan'izay, izy tsy miteny hoe fitahiana ho anao. Le fitahiana matsibola any io le mampilangilangina, le bebe takolaka, bebe atoka, bebe kibo, bebe sandy, nofinofosana sa izay le fitahiana. Fa tsy mbola tsy fiadanana zay, mbola tsy fiadanana zay. Mety tena lamina tsara ianao zany, fa mbola mety tsy miadana tsara. Fa na koa efa mira-piratana, tsy manao zay izy. Raha mira-piratana dia izao milazay olona marantsaina, enty, mahintantana, miaja, mety zay rehefa mira-piratana. Fa fiadanana ny tononona ry havako malala. Le fiadanana zany dia mahasahana ilay manontolo n'ilay olona mihitsy, sady milamina tsara izy ara-batana, milamina tsara izy ara-panahy, milamina tsara izy ara-tsaina, ary milamina tsara izy amin'ny manodidina azy. Ina raha miteny frantsay en harmonie, milamina tsara mihitsy ny fiainam-panahiny, ny sainy amin'ny tontolo iainana amin'izay rehetra iainana dia milamina tsara ny fiainana. Ny tanjon'ny fiainana kristiana zany dia avako malala dia fiadanana. Roviny zany ny tonga zany fiadanana zany, dia io nambarantsika io
raha avaty ambanitsika miakatra azonao ny fiadanana nomenanao ny fiadanana aparantenana aminao ny fiadanana nydikany dia ity 520 dia izao faly aminao Andriamanitra nydikany dia izao asehon'Andriamanitra aminao ny lalana tsara sy tokony atao rehetra ary ataony aminao ny famindrampony ary nydikany dia izao hiaro anao Andriamanitra ary tahy sy anandronanao azy afaka malala anao no teneny boky numérie tsy mba nanao hoe nary misy aleo hitsika foana ny mpitandrina manao hoe raha tsika mibilisatra satria ao anatin'ny liturjia dia ianareo foana no anatin'ny liturjia fa tsy anareo zany ao no boky numérie fa miboky ny Deutéronomie sy miboky numérie dia tena ny individu zany iny tsirairay mihitsy no anonana ilay tsodrano Andriamanitra rehefa manao hoe nareo dia tezitra ao miboky Deutéronomie ny lalanareo ny fiainanareo fa rehefa hoe manao hoe ianao izy ao amin'ny Deutéronomie na hoe itahy ny fanaova-mofonao a itahy ny ankonanao a dia milaza hoe tena ilay tsirairay mihitsy ary tsirairay io ao anatin'ilay fiombonana zany rehefa malala tena ho anao tsodrano-piainy zany miatraika amin'ny fiainanao ho anao ary rehefa ao aminao dia mitraika miankonanao rehefa ao aminao dia mifindra ao amin'ny firenenao itayanao any nitomboka hiaro anao afa mipetra nitaviny aminao any nitomboka mindraponanao hanaratra nitaviny aminao any nitomboka nomenao ny fiadana eto zay rehefa malala hivavaka raha i Jesosy Kristy tompo izay nitsarotsika manokana tamin'ny krismasy ny fahatanterahany zany tsodrano zany ao amin'ny Jesosy zany tsodrano zany no tanteraka zany javako malala dia hivavaka mangina isika eto tranon'Andriamanitra io ary nanafatra izy mianonana zany tsodrano zany anao dia mivavaha mangina ry avako malala dia mangatahany tompo eto ny anatanterahany zany tsodrano zany ho anao ary ento mangina aminy ity taona vaovao ty apetrao aminy ity taona vaovao ty ary apetrao amin'izay fanirinao sy fikasanao rehetra hivavaka manintsy fialavako malala anao ny fangina sy ny filerana ary Andriamanitra anzino ianao no aton'ny nofo rehetra amin'izao taona vaovao zao fantatray tompo fefa nanombotra fiainana sy namihinanay tamin'ny alalan'i Jesosy anakao ianao ary nampanantena fitahinao anahy nanaisitra ny ahiahy ny fiainana n'izao tontolo zao ty anatina izy nanafatra nay ny amin'le aza manana inana iny aza manany amin'izay hoaninareo na izay hitafinareo anjarako zany ny zanakao nanaikiaro anay izy nanafatra nay manao hoe indra momba nanao mandrakariva marapatonga ny fahataperan'izao tontolo zao ary naniraka anakio sa ho vavolombelo mameny fahazanao an-tsaina nanonona fiadanana nandrotsaka ny fanahy masina ty anatinay nanafatra hoe hitoetra ao anatinareo ny fanahiko dia ny fanahy ny fahazava-n-tsay fanahy ny fiadana tompo misaotra anao zay amin'izao taona vaovao zao fa manaiky amindra fo aminay ianao manaiky havana aminay ianao manaiky anjanay sy hitahirinay ianao tompo manaiky anao hanome ny fiadana indreto azy ray tonga eto antranonao manana faniriana manoka apetraka fianompelan-tananao re na ho an'ny tenanay manokany na ho an'ny ankohonanay Jesosy malemy zahay marefo zahay tsy sambatra izay raha misaraka aminao dia mivavaka izay tompo ka io ny fiainana tsiraiary ny ankonana arovy teriso ny rofonaretina ny tsy fahombiaza ny tebiteby isoa tsy aminay na ho amin'ny ankonana jereo ny fiangonanao misy anay ny tanyrazanay marino amin'ny tompo ety tsodrana sainao ny tonononay ity indreto izay tompo mahatokiana
raha ialeto amakivaky ny taona vaovao dia mahatoky famananao, mahatoky fahandresy, mahatoky fa hiasa ary mino fa fiadana mitondranao anay. Misy saotra Jesoa. Mbola lavaka nampianarana menanao ho amasina enanao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety antany tahakerinao leo ilay mianasazanay ary mamelany tahaka mamelana isametaka taminay ary aza mitondranay afarakana fa manafahany ny ratsy anao fanjakana sy